dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray a ho anatin'ny fotoana foy izay fampahirizantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny zavatra rehetra hivavakitsika. Jehovah'Andriamanitra iray eo, mimpiry moa ianao no tsy miala nenina aminay, tena mampahafantatra anay ny marina, fa impiriko io izay no tsy manetsy tadina manoloana izany zavatra izany satria ny toe-panahy izay nanana ny mponina tao Sodoma, ny toe-panahy nanana ny olona tamin'ny andron'ny safidrano, ny toe-panahinay ankehitriny. Zany ve dia ho marina, zany ve dia ho tanteraka, dia ny ataonay ihany no ataonay, fa hazaranay ihany no andehananay. Kanefa ianao Tompo miala nenina satria antombotra ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Tsy tianao ny haringana anay ary tsy mitsahatra ianao mandra-pahatonga an'izany vanim-potoana izany, fa miasa mandrakariva Tompo, dia misaotra anao ny fialanao nenina, mangataka fifonana ho an'ny olona rehetra izay manamafy fo, mindrafo Tompo meo andro hibebahana izy ireo mba hiverina ankatoa ny marina handray ny teninao, satria tombontsoa ho an'ny isam-batan'olona ny fanekena ny famarinana ny teninao. Dia ka ny fanahinao masina anao ndresy lahatra ny isam-batan'olona tsiraray avy mba hiaino ny teninao marina, ankatoa ny teninao ny marina, mba hana azahoany fiarovana, hanana ny fanantenana sy fifaliana ny fahasoavana lehibe izay fa arotsaka ao aminy. Tenena indray ry Jehovah fa miaino mpanomponoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva ao anatin'ny andro fanavotan'Andriamanitra tsika izao. Mety sarotsarotra no mandrenesantsika azy satria raha tany amin'ny testamenta taloha dia fomba filazan'ny olona azy hoe ambany lalàna izany fa tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Fa rehefa tonga Jesosy tsisy samy teny trano hoe tamin'izany tamin'ny andron'ny zanak'Israely izany, satria aliko ny zavatra ho avy angeny-tany, kanefa tsy maintsy ny tanterahana mba ho fampianarana antsika hoe ny zavatra takan'izany angeny ataon'i Jesosy amin'izao vanim-potoana izao hoe nisy ny andro fanavotana raha azavaintsika tsotsotra dia vanim-potoana izay hitoeram-pisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra, ary misy ny baiko izay apetrak'Andriamanitra ho amin'ny zanak'Israely mba hampahorony tenany izay midika fifadikaniny. Tsy misy tsony mpisorona be olombelona amin'izao vanim-potoana izao. Izay no mahatonga antsika miresaka hoe vanim-potoana manao izao ao anatin'ny andro fanavotan'Andriamanitra, fanompompivavahana goavana mba hitokanan'ny olona andinian'ny tena hidirany amin'ny fifadikanina izay mira Isaia 58, hidirany amin'ny tena fivavahana marina, hidirany amin'ny tena fitandremana sabata marina, ary ireo zavatra ireo no lalana izorona ho any amin'ny famonjena. Tsy afa-miala amindreo ny zanak'olombelona rehetra, fa saingy ny manahirana nefa dia zao efa zatra loatra tamin'ny fahazarana ny ainany, ka na dia tamin'ny andro Noangy zava-baovao angeny nambara tamindreo mponina tamin'izany vanim-potoana izany, izy safidrano zavatra tsy mbola nisy, fa ny fahazarana ahoana no ahatongavan'izany. Ringana tany Sodoma sy Gomora tena andasakafo Andriamanitra, andrava ny tanàna sy rehetra tsy mety mivoaka tao. Zava-baovao ange izany re olona, fa tsy ny haino ny mponina tao Sodoma sy Gomora. Ringana tenenina tamin'ny izy efa mianaka, tsy mierikerika eny am-pandehanana, tsy mijanona eny amin'ny tany lemaka. Le reniny izy mindrahavavy mivadiny Lota. Zava-baovao taminy koa izany, mipiriny tsy nierika fomba fanaony zanak'olombelona ange rehefa misy mataitra dia mierika.
zavatra mahazatra ny mierika kanefa mibaiko azo tamin'ny ovan'nytaony io aza mierika hoe teny tsy mbola nisy tamin'ny olona hoe tena aza mierika fa tsy natoky an'izany fa mifahazarina ihany natao mierika lasa vongatsira torak' zany ko am'izao vanim-potoana zao anatin'ny baiboly vakitsika isan'andro san'andro misaingy tsy tsindrina ny fanazavana azy zava-bovonga izy zany re olona fa ozy ny lazain'i Jesosy tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora zany koa ny fiainana amin'ny andro farany zava-bovao fa tsy mataitra ny olona zany ve de mbo marina kanefa de na izany ary ny fisainan'ny zanak'olombelona miala nen'Andriamanitra andro fanavotan'i Jehovah zao tsy misy tsony mpisorona be olombelona fa Kristy ny mpisorona be amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra tsy mitsanganao izy raha tsy tonga ny feim-potoana andravana n'ity zao tontolo zao ity ny fanindra an-dalana amin'izay inona ny tokony atao fampahoritena izay midika fifadikanina izay ahafahavalo amby dimapolo fivavahana marina fitandremana ny sabata tsy iverenantsika lava mety tena malilo ny sofintsika angamba isaky ny hoe tonga ny teny fampaherezana io ndray fa iresaka sabata tsy mampaninina raha izay no azahoana famonjena tsy mampaninina mamerimberina an'izany na manetsy tadiana azy ohatra ny afatra no meny Jehovah ny Ezekela ambarao ihany na iainy ny olona na tsy hainy mba ho fantany fa efa nisy mpaminany de ho aminy mba tsy ahafahan'ny olona miala intsony amin'ny vanim-potoana anankiray hoe tsy nandre izy fa efa niteny Jehovah ny alanenina izy manaja ny safidin'ny olona izy ka raha isafidy andray ny famarinana famonjena isafidy tahaka an'ireo mponina tao Sodoma sy Gomora fandringanana no vokany ary rehefa mijery an'izany rehetrarehetra de io no tonga antsika miresaka hoe verina makany amin'ny fifadikanina foana le izy fivavahana marina sy fitandremana ny sabata zay nyresantsika hoe lasa fahazarana teo amin'ny zanak'Israely zay tany am-piandohana rehefa tena jerevana nge zay le andro fanavotan'izay de andro fandringanany fa misy an'le hoe mpisorona be mitaraina de miato ny fandringanany misy an'le zanak'Israely mbola mampahoro ny tenany de miandro ny famondrampon'Andriamanitra fa raha mitsangana velona avy amin'ny fitoerana masina indrindra mpisorona be famondram-po fa ny zavatra hitrangany amparany nefa de zavatra roa ihany hitsangana tao Jesosy tsy ho faty eo tsony izy tonga ny fandravana n'ity zao tontolo zao ity izay rehetra nino tahaka ny Lota efa menaka ndray ary mbola efa nazavaintsika teto napatelon'le vehivavy ange ringany de tahaka an'izany famonjena fanavotana fa ho an'izay tsy mety nino volantony Lota miaraka amin'ireo mponina tao Sodoma sy Gomora ringana avokoa tamin'izany vanim-potoana zany tamin'ny zanak'Israely rehefa mivoaka ny mpisorona be zanak'Israely rehetra nge tsisy ringany marika ny fialanen'Andriamanitra zay mba hisotoman'ny olona lesona ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'ny andro fanavotana fa amin'ny andro farany kosa de zao tsy maintsy misy novonjena tsy maintsy misy noringana tahaka ny tamin'ny andro Pasika efa nyresantsika ihany koa hoe tena inona ny zavatra tena nitsindrin'Andriamanitra tamin'ity taona 2024 ity sabata Pasika ny Pasika raha telo taona garangidina nefa nitenenina an'izay ary tamin'ny taona 2022 de lasa tao anatin'ny sabata mitandremana ny Pasika fa rehefa tonga ny Pasika de mitovy ny zavatra mitranga tamin'ny Pasika sy ny zavatra mitranga amin'ny andro fanavotana ho tafatambatra iray ihany reo fandringanana hidina izao ozy Jehovah ka raha mahita ny raha amin'ny trano zay itoeranareo tamin'ny andro Pasika de tsisy loza andringanana anareo fa mony kosa matoa ny Egypta ary ny Andriamanitra ny Egyptianina de ho tsaraiko
zany zavatra zany ny zavatra hitranga amin'ny andro farany ka miala nenin'Andriamanitra eo anatrehany zany rehetrarehetra zany ka ao anatin'izay andro fanavotan'izay miantona ao ny fandringanana misy famonjena aoriana misy fandringanana zay midika fitsaran'Andriamanitra antombotra nefa zany ary zay io aseho manerina n'izao tontolo zao trompetra tsofin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony zay tena mitorony marina mamerina ny olona ao am'loniny hivavaka marina tandrina sabata marina hifadianana marina tsy hanao fomba ny zanak'Israely araka ny resantsika tamin'ny farany hoe zanak'Israely tany am-piandohana matoa izy niditra tamin'ny fifadikanana fantany tsara ny tombam-bidiny zany misy loza amin'ny tatao efa enjady aminy nampahorony tenany izy nitafilamba afisaonany izy nandray fanapa-kevitra ny ala tamin'ny tratsisy nanenina tamin'ny loza Jehova zay ny fifadikanana fa rehefa hitany zanak'Israely le fifadikanana fa naomby namindra fo Jehova de zao nisy zavatra dininy fadianana arabaky teny izy tsy misotrano arabaky teny izy mitafilamba afisaonany izy tafilamba malailay izy niosondavenina izy nitomany ngogogo izy fa tsy niala tamin'ny ratsy izy de tsy rarainy Jehova zay fifadikanana takan'izany eo ambaran'i Jehova de amin'isy hafa 7:12 rehefa raha fijery azy ohatra manompo an' Jehova fa ny zavatra mitranga nefa ny fony lavitra an' Jehova ka Jehova tsy azo fitahana amin'ny zavatra kivelabelany ny zavatra misy nefa amin'izao vanim-potoana zao tsy tsapan'ny olona tsony ny tombam-bidiny zay fifadikanana zay ary io no mahatonga antsika hiresaka ao anatin'ny andro fanavotan'Andriamanitra tsika zao rovino vao mitsahatra zay mandram-piveriny Kristy teny amin'ny rao an-lanitra fanompompivavahana manahoana ny tokony fanompompivavahana tanterahana de ny fanompompivavahana hitantsika eo amin'io andro fanavotana io tokony hampahorony tenan'ny olona mandra-pitsangan'i Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra ny dikany tokony hivavaka marina ny olona tokony hitandrina sabata marina ny olona tokony hifadianana marina ny olona mandra-piavin'i Kristy raha ho raisina arabaky teny zany tsy maharitra ela ianao fa zava-panany tiana ampitaina ao anatin'izay ary zay mahatonga antsika hoe hiverina kely hanazava ny fifadikanana satria raha nytoe zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao androny loza ary namparan'i Jesosy io firenena hitsangana iady amin'ny firenena fanjakana hitsangana iady amin'ny fanjakana isy rorotany sy mosary amin'ny tany samihafa le mangatsika amin'ny fankatiavany maro noho ny tsy fankatoava an-dalàna trompetra tsofin'Andriamanitra zany tanteraka zany fa hodin'ny olona tsy hita hodin'ny olona tsy fantatra satria mbola mahatsiaro fahavelonaina le olona ary izy mieritreritra fahavelonaina tsy mieritreritra izy fa noho famotrampon'Andriamanitra fa mieritreritra izy fa noho fahamarinany fa za matoa mbola velona ianao matoa mbola velona mahamindra fon'Andriamanitra fantany fa raha nalaina melohan'izao ianao tsy azo ny fiainana mandrakizay de atao renao le afatra mba hiverenanao amin'Andriamanitra mba hatonga anao ho vonjena zay ny tanjona kendren'Andriamanitra de io loza mitrango io efa tena antsoantso ataon'Andriamanitra hoe ao anatin'ny andro fanavotana angentsika zao hoe mpisorona be fampatsiarovan'Andriamanitra mpisorona be Jesosy ange mety araina ny feo tsy azo tononinao amin'ny efitra masina indrindra ary io Jesosy io hitsangana tao nge izy fa mandritra n'izay vanim-potoana itoeran'izay de miandry izy ny olona mpahorony tenany tsy ny Israely fa isika ny Israely ara-panahy zay mitonona fa mivavaka ka raha mivavaka ohatra ny maherisetra ankapanytenika ny atao hoe tena mivavaka de ny olona mitandrina sabata vao tsy manaiky ny sabata ianao tsy mpivavaka zay ny famarinana ny teny soratra masina zay ny famarinana ny teny soratra masina mety mahery zany teniko zany kanefa teny tsy fanomezana tsiny fa teny mba hitodian'ny olona ho an'ny marina
aza mieritreritra hoe za mbola velonaina manany volako manany voninahitro manany fahefako ka laviko zany rehetrarehetra zany tsy an'Andriamanitra ny famarinana rehefa marina de marina rehefa diso de diso antsoin'Andriamanitra ho tonga ho amin'ny fiverenana amin'ny olona ka hijeritsika kelitsika tsy verina anazavalava makasika ny fifadikanana fa ny fifadikanana zay ataon'ny olona de fifadikanana ara-baka teny takanina vo zanak'Israely tao amin'ny Isaia 7:15 fihetsika ivelany arak'izay itiavany azy no anendreny ny fotoana hifadinana kanefa raha mijery an'izay Jesosy eo amin'ny efitra masina indrindra zay tsy fanendrena fotoana hoe am'izao ny fihadianana fa tena fiainana ny fifadikanana ahoana ny fomba iainana ny fifadikanana marina de mijeritsika inona moa ny tokony hanosika ny hoe ho amin'ny fifadikanana fijerevantsika indray ho mibokony Jona efa nianarantsika fa mahatsara anareo ny tena verina ozy lazain'i Jehova lazain'i Paoly fa mahasoa ny fanahinareo teny avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra zany ary zay no iverimberena ny fampianarana Jona toko voalohany de ny andiny voalohany sy faharoa ary tonga tamin'ny Jona zanaky amin'ny tany teny Jehova nanao hoe mitsangana makanisa ny Ninive ilay tanàna lehibe miantsony amin'ny amelezana azy fa tafakatra eo tao anatrehako ny faharatsiany ny zavatra misy zany de zao tao Ninive tsy anazava lavitsika fa famitinany ty mba hampatsiarovana antsika ny fampaherezana tany aloha raha azo atao azontsika jerevana ao anatin'ny gropy reny fampaherezana rehetrarehetra reny mba tsy verimberena anantaditsika andro fa mba hahafahantsika mandroso ny zavatra misy tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny faharatsiany mponina tao Ninive ny rahany Jona tana ambarao amin'ny Ninive fa ho asiako Ninive ho ravako ny tanàna Ninive hisy loza hitranga amponina ao Ninive zay nieraka nampanaovina ny Jona hitantsika moa raha ny tantara haitsika tsara indrindra raha manaraka ny fampaherezantsika de nandositra Jona misy antony manokana fa tsy antsony mitondratsika ny fanazavana fa ny ahafantarantsika an'izay hoe Jehova tafapakatra amin'ny lanitra ny fahotanin'ny olona nandray fanapakevitra Jehova andringana kanefa tsy mbola mandringana izy fa maneraka mpaminany mba ilaza ny faharatsian'ny olona marina foana ny Isaia 7:15 Isaia 7:15 de jereo ndeny voalaza ao mba atserovantsika hoe mifandray daholo zany rehetrarehetra zany de zao no amin'ny andiny voalohany Isaia 7:15 izao ny fiantsonao fa aza tao malemy asan-drato ny feonao tahaka ny anjomara ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany zay na ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany ny rahany Jona ambarao amponina Ninive matetikitsika mieritreritra hoe raha jentilisa de tsy olon'Andriamanitra reny natao ny tanany reny tsy fonoariny reny de diavany lalam-pamonjeny reny hanirahan'ny mpanompo mba ampiverina azy amin'ilay Andriamanitra marina de ny rahany Jona ambarao amponina Ninive tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany tsoko Jona kanefa rehefa mibebaka Jona inona ny zavatra mitranga Jona toko 7 amaritantsika hoe na mivanim-potoana manahoana ny tokony hiditra amin'ny fifadikanana fa tsy tendritendrena foana fotsiny amin'izao hoe matetika ny olona nge rehefa mifadianana de rehefa angata-javatra tsy zany mihitsy ny fifadikanana diso be zany rehefa misy zavatra tiano azo de mifadianana izy tsy zay ny fototry ny fifadikanana za raha ohatra hoe angata-javatra amin'ny Jehova ianao tonga de mivavaha fotsiny hoe Jehova omeo an'izao aza miditra amin'ny fifadikanana zany vizako ao ianao ary matetika betsaka nge ny olona mijoro fahavolombelona za ozy rehefa niditra tamin'ny fifadikanana nangataka bisikleta na anao fifadikanana niditra ny 7 andro azoko ny bisikleta zay ray alena na le olona mandainga ray zay
faharoa manarakaraka zany na tena nahazo bisikleta izy fa tsy avy amin'Andriamanitra fa fitaka tao amin'ny devoly omeny mihitsy mba handavan'le olona ny marina fa marinina ny tenin'Andriamanitra ka raha nangata-javatra tokoa ianao a kanefa azonao le zavatra mifadianina ianao sarotra aminao ny anaiky ny marina tsara mifadianina nahazo an'tiako tsy ny fahazahoanao an'iny mahamarina azy fa inona ny zavatra nikendren'Andriamanitra takian'Andriamanitra ny zava-panahy ambadiky ny fifadikanina de eto ny zavatra misy tantaran'ny Jona tonga fanoroany tamin'ny Jona ozy ny toko fahatelo teny Jehovah nanao hoe mitsanganaka makanisa ny Ninive ilay tanàna lehibe ary torio aminy ny teny izay nolazaiko taminareo de nitsangany Jona ka nakany Ninive araka ny teny Jehovah ary Ninive de tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra de lalana teloana ngeza de ngeza zany tanàna zany ary nanirahana azy le nolazaiko taminao dana iverenao inona no ambarany tafapaka amin'ny lanitra ny faratsianareo nandray fanapahan-kevitra Jehovah andringana anareo de vakitsika ingeny andiny faefatra de inona ny toe-javatra mitranga ary Jona nitomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitory rehefa afaka 7 andro oravan'ny Ninive rehefa afaka 7 andro oravan'ny Ninive zany hoe mbola tsy tonga ny loza tamin'io fa ve ty voafitina ny baiboly tsy hoe tena tonga de netraketraka Jona hoe hitanareo fa oravan'ny Jehovah ny tanàna fa ozy ny lasain'ny Jehovah hoe mintso ny amin'ny amelezana azy fa tafakatra eo anatrehako ny faratsiany zany hoe ambarao inona ny antony ny andravan'ny Jehovah ny tanàna raha afaka 7 andro satria tafapaka amin'ny lanitra ny faratsiny ny fahotany zany hoe Jehovah tsy azo anafenana na inona na inona tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany tsy zakan'i Jehovah zay fahotany zay kanefa Jehovah tsy mankahala-panota fa mankahala-ota izy de manoro lalana mba hiverenan'ny olona de lasa tokoa Jona nanambara ny marina miala ny enina amin'reto-polo noho ny Ninive ireo inona ny vokatra zay tsy ny salasala ny olona indiny fa dimy hatramin'ny mpanjaka de nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely raha voareny zay loza mitatao amelezana azy raha afaka 7 andro tsy ny salasala izy na de nananany fiainana azy izy nanany Andriamaniny ary izy fa tonga de natoky ny tenin'ny Jona fa Jehovah no maniraka azy ary azo antoka tanteraka mihitsy satria matoa voasoratra ny toko 1 sy ny toko 2 de reny mponina tao Ninive nilaza an'io sambo andeha ho an'ny Tarsisy io zay nandehanan'ny Jona hitsoka sy ny famonjena an'ny Jona nino an'Andriamanitra izy nino an'Andriamanitra izy ary nahatongavan'ny Jona nilaza ny fahotany de fahatongavan'ny famonjena ho an'izy ireo trandray ny olona tsy mahatsapa an'izay nieritreretin'ny olona famonjena de soa ihany de soa foana e tena misy vola omenanao voavonjy le olona sindrany ianao mieritreritra fa voavonjy le olona fa tsy sapan'ny olona mihitsy fa rehefa milaza ny fahadosoana io Andriamanitra tonga amin'ny famonjena satria nahoana tsy mbola mandringa an' Jehovah miala nenina izy mba ho tonga saina le olona ka hiala amin'izay faratsiany zay ny zavatra nisy nefa de zao raha voalazaina an'izay hoe misy loza mitatao ho avy afaka 7 andro misetsika mponina tao Ninive voalohany indrindra nino an'Andriamanitra ary nidikan'le mino natoky ny teny nampitondraina any Jona ny fatakarana finoana angedy hafa be any kristianina mangata zavatra ny anankiray aloha misy zavatra mahatery azy mangataka fanasitranana tsy sitrana mangataka rena sy vola tsy mahazo mangataka aza tsy mahazo de ozy ny mpanompon'Andriamanitra hoe mbola tsy ampy kely ny finoanao tsy midika ho zany
no maritana ny finoana fa ny finoana fianterana tanteraka amin'ilay pahary fatokiana tanteraka n'ilay pahary ary fankataovana tarateraka ny teny ilay pahary zay natao hoe mino na ho azonao zany na tsy ho azonao rehefa nisy teny tonga de nankataovinao zay natao hoe olona mino fa tsy hoe rehefa mivavaka ianao de tanteraka ny zavatra nangatahanao tsy famaritana ny finoana zany finoana diso zany miorina amin'ny zavatra nofo zany fa eto rehefa mino an'Andriamanitra ny tony nataony iny ve de inona nataony ny antso fifadikanina sady ny kafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely eo fotsiny zany de afantarantsika inona no nanosika ny olona hiditra amin'ny fifadikanina misy loza manambana hamely azy fi ny loza iny tsy tongatonga ho azy fa vokatry ny faratsiny mety atonga nyiny loza iny inona ny vahaolana mifady anina fa ny mijerevantsika fomba ahoana natao rehefa mifady anina voafitana angizy atao mijona toko fatelo andiny fahenina no nefa reny mpanjakany Ninive zany osy de nitsangana ny ala tamin'ny seza fiandrianana izy nanaisotra ny akanjo-boninahiny de nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina nasaina nantsona sy nambary eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isy an'Andrianina akory na olona na biby fiompy de ny ondry amanosy sy ny omby eny aza vela isy ihina na isotro rano akory vaoka samy sarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy ary eo ka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ary eo ka samy afony lala ny ratsy sy ny fandozana eny an-tanany avy izy rehetra fa angamba iverina ihany Andriamanitra osokanenina ary hiala amin'ny fatezerany rehatra mba tsy ho lanindritra isika de jerevo tsara nge famarina soratra masina ny jerevantsika ny zavatra nataony zany hatramin'ny mpanjaka na mebaiky ny ray tanàna ny firenena ray manontolo mba hifady anina ohatra ny hafahafa be hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely ny fomba filazany azy eo na ny biby fiompy ny ondry amanosy sy ny omby ohatra ny ny ondry sy ny omby ve de ho bakeonao hoe tsy mahazo mihinan-kanina nareo tsy maintsy mifady anina nareo mba zay le hoe mila mamantatra tsara ny zavatra tian'Andriamanitra apitaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa reto olona reto zany de nahatsapa tanteraka mihitsy mitatao ny loza afaka 70 andro ringantsika inona ny mahatonga atsika ho ringana vokatry ny fahadalantsika inona ny baika miditra amin'ny fifadikanina inona natao ao anatin'ny fifadikanina aoka samy sarona lamba fisaonana ny olona sy biby fiompy ary eo ka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ary eo ka samy afony lalany ratsy sy ny fanojana eny tanany rehetra avy izy rehetra zay ny fototry ny fifadikanina zay natao hoe fifadikanina marina mandray fanapahan-kevitra mandiny tena manapa-kevitra miala amin'ny ratsy miverina amin'Andriamanitra zay ny fiainana fifadikanina fa tsy ara-baky teny fotsiny fa teto ny zavatra mitranga nge de ty zavatra mitranga ao anatin'ny fifadikanina takan'izay ianao no ilazaina loza tapoka zay mety anjohanao ohatra ny tsy tereny ianao am'izany tampoka ny atongavany loza fa rehefa tena ilazana loza ianao na vaovao ratsy matetika indrindra hoe anomboka isakafo ianao tsy matelikanina ianao apetra ho any fa ohatrany tsy mahinan-kanina fa tena enjany zany vaovao reko zany de inona ny zavatra hitranga mandrapatonga ny vanim-potoana maharesy lahatra anao fa tsy manjohanao le loza zany hoe ny fifadikanina ankasitrahan'Andriamanitra de fifadikanina tsy terena fa fifadikanina ateraky ny fahatserovatena fa ratsy ka mananontanina azy eo ny loza zay natao hoe fifadikanina ary ny fifadikanina inona natao eo anatrehan'izay mitaraina amin'Andriamanitra mafy ary miala mahafoy ny lalany ratsy sy ny fandozana eny an-tanany ary teo ary mbola tsy fantatry ny mpanjaka sy ny mponina tao Ninive zay mety ho fitrangany vozy hoe
fa angamba iverina ihany Andriamanitra kanenina ary ala tamin'ny fahatezera mirehitra mba tsy ho lanindritra izy isika ny zavatra nisy angeto amin'ny Isaia 8:20 tany am-pendohana hainy zanak'Israely zany matoa miditra amin'ny fifadikanana de tesitra Andriamanitra vokatry ny fiodinany ary milaza loza andriganana azy de nanenina ny zanak'Israely de nandray fanapahan-kevitra iverina am' Jehova de nandray fanapahan-kevitra hiala ny ratsy de nanenina tamin'ny loza Jehova. Zay ny zavatra nisy fa rehefa nandeha ny vanim-potoana hadino ny zanak'Israely zay zava-panahy zay miosondavenina izy mifady anina izy fa izy tsy mitaraina amin'Andriamanitra ary izy tsy mahafoy ny lalany ratsy de inona ny vokany ho avy any ny loza nge eo anatrehan'izay rehetrarehetra ka rehefa de jerevana ny fifadikanana araka ty Jona ty de ny zavatra misy ary io efa nyresantsika teto ny 10 no mamaritra mazava tsara satria Jehova no mijery nanona ny fihetsikireti-pony nataony Ninive ny 10 rehefa hitan'Andriamanitra ozy ny nataon'ireo tamin'ny alany tamin'ny lalany ratsiny nanenina izy tamin'ny loza zay nolazainy amelezana azy ka tsy nataony zany. Jehova tsy niteny ny soratra masina tsy miteny hoe rehefa hitan'i Jehova fa ny fahadianina retim-pony nataony Ninive rehetra de nanenina izy tamin'ny loza zay nolazainy amelezana azy ka tsy nataony zany fa tena natao mazava tsara mihitsy tsy le fifadikanana arabaky teny ny zava-dehibe fa ny zavatra niaraka taminy ny nelany tamin'ny ratsy noho izany zany ny fifadikanana arabaky teny tsy raha riany Jehova no fifadiana tahaka an'izany va no ankasitrahako ozy Jehova de andro ampahorin'ny olona tena fa ny zavatra andrasan'i Jehova de ianao nanenina ianao niala tamin'ny lalany ratsy de inona ny vokany nanenina Jehova ozy ny amin'ny loza zay nolazainy amelezana azy ka tsy nataony zany fa firifiry ny olona miditra amin'ny fifadikanana amin'ny mahatsapa inona ny loza manano taminanao atahoranao ho tonga ary io loza io vokatry ny io tataonao mialatsiny afa ohatrany manao ianao mba hatonga saina nisy ambatan'olona tsiraray avy ianao zay fahatra mpifady anina tsapanao ve fa matoa ianao miditra amin'ny fifadikanana de tsy ela de ho avy aminao ny loza ary inona no mahatonga n'iny loza ho avy aminao iny ianao tsy mety miala ny ratsy noho izany raha diso ny fifadikanana ataonao miverenao amin'ny marina satria raha jerevantsika amin'izay ny tena fifadikanana marina de ny fivavahana marina de ny fitandremana ny sabata marina ny zavatra andrasan'Andriamanitra ao anatin'ireo zavatra anankitelo ireo ianao mandiny tena mandray fanapahan-kevitra miala amin'ny ratsy fanao sabata sangeny mahatonga leo miaro ny tongotrao amin'ny andro sabata tsy miteniteny foana na manao zay tianao atao manao ny sabata hoe fafinaretany no amasin'i Jehova omenao voninahitra tafakambanao ka ao anatin'ny fifadikanana de io no andrasana ao anatin'ny andro fanavotantsika ahoana ny fomba fiainana an'izay mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra re olona ny fifadikanana tena ankasitrahan'i Jehova ianao mandiny tena ianao mifady ny ratsy ianao miala amin'ny lalany ratsinao ary ny fialana amin'ny lalany ratsy tsy androany ihany fa mandritry ny androm-piainana mandiny tena mandrakariva mandra-pahatonga ny vanim-potoana ialanao tety raha mbola tsy tonga Kristy ary raha ho avy Kristy mandra-pahatonga ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra vanim-potoana hitsanganana tao amin'ny efitra masina indrindra noho izany azo iainana mihitsy ny fifadikanana ao anatin'ny andro fanavotana zavatra tokony ataon'ny olona de mandray fanapahan-kevitra isan'andro isan'andro miala amin'ny ratsy inona natao hoe miala amin'ny ratsy miala amin'ny tsy fankatoavana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra inona moa tsy nambara tamintsika tamin'ity taona ty ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra nampitainy fa inona ny zavatra mitrango saingy mbola velonaintsika saingy tsy mbola tonga Jesosy de mieritreritsika fa marina ny zavatra ifotoratsika fa ho avy vanim-potoana anankiray io sao de anenina reo olona
araroty ny andro fanavotana zay ataon' Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra. Ary de ho hitantsika moa fa hojerevantsika satria raha ohatra hoe Jona, bokon'ny Jona fotsiny no entiny hamaritana zay fifadikan'izay ahoana ny lazain'ny boky hafa, fa tsy mifanohatra ny soratra masina fa hojerevantsika satria ao anatin'ny andro fanavotantsika mila mandiny tena, mila miala amin'ny ratsy, mandra-pitsangan'i Kristy avao amin'ny efitra masina indrindra, de mba ho fiainatsika zany tsy isioka kanefa mbola tsy tafavoaky ny ala, fa tokony isiokotsika rehefa mitsangana amin'ny maty fa tokony isioka ka rehefa tena tenenina hoe anga de avy ianareo ondry avy eto amin'ny akavanako, avy mandovany fanjakana zay efa voavoatra ho anareo hatram'izay nanorenana n'ity zao tontolo zao, any ianao vao tokony isioka. Fa raha zao ianao misioka mialohan'ny fotoana anatin'ny andro fanavotana ave ianao no isiotsioka, anatin'ny andro fanavotana ave ianao no andeha hifaly milaza fa efa mpandresy, tena mialatsiny amin'ny fitenenana, rediredin'ny mpaminany santoko zany. Fa mahatoky kosa nefitsika raha miazona an' Jesosy Kristy fa handresy ary ho vonjena. Voninahitro n'Andriamanitra rery any vavakitsika. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray no miteny fialan'ny enina zay nataonao, teninao no milaza hoe aza atao zavatra kely raha anary ny tenin'Andriamanitra, fa ny zanakatiana no anarina sy faizana satria raisin'Andriamanitra tahaka ny zanakatiana. Matoky izay tombo fa matoa, ohatra mahery vaika ny teny izay tonga, tsy zazasary ny olonao fa tena zanakao tokoa. Ary raha tonga aminay fanambarana ny fahadisoana de midika zany fa fanambarana ny fahatongavana ny famonjena ho aminay tsiraray avy. Tahaka nypononao Ninive, mba ino anatra zay, mba ino ny famarinan'ny teninao izay, satria mitatao eo ambony lohanay ny fandringanana, kanefa ianao tsy te handringana tompo. De matoky sy mino fa teninao anankera amin'ny isam-batanin'olona zay feno fanetretena, petraka eo am-pelatananao ny fiainan'ny tsiraray avy, mba tsy ho fomba ivelany intsony ny diriny amin'ny fifadikanana sy ny fivavahana sy ny fitandremana ny sabata, fa mba ho tahaka ny tsara zay fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy izay. De misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.